Jesono manasa antsika hipetraka iainao ny sitrapon'Andriamanitra. Manana ny didiny tokony tandremantsika ny Tompo, ary manana fitsipika tokony arahantsika izy. Ampahana amin'izany amin'ny Jona 2:2 manomboka amin'ny 7. Jona 2:2 manomboka amin'ny 7. Hoy ny apôstôly masina, izao no ahafantarantsika fa mahalala azy isika dia ny fitandremana ny didiny. Zay manao hoe fantatro izy nefa tsy mitandrina ny didiny dia mpandainga, ary ny marina tsy ao anatiny. Fa na izy mitandrina ny teniny dia tanteraka ao amin'ny marina tokoa ny fitiavana n'Andriamanitra. Izay milaza fa mitoetra ao amin'Andriamanitra izy dia tsy maintsy mandeha araka ny nandehanan'Andriamanitra. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka lalan'i Jehova. Sambatra izay mitany ny tenin'ny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fony rehetra. Amen. Tsy natanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany isika, dia isika hifona anaraka izao vavaka izao. Ny teninao dia milaza fa ny fitandremana amin'ny didy no ahafantarana fa miray amin'Andriamanitra amin'ny olona, mahalala n'Andriamanitra amin'ny olona, mahafantatra n'Andriamanitra amin'ny olona. Ny ankamaroan'ny olona eto amin'ity tontolo ity dia mahalala ny fisian'Andriamanitra avokoa, samy miresaka momba n'Andriamanitra avokoa, ary rehefa manao fisaorana n'iza dia tsy maintsy manomboka hoe misaorana an'Andriamanitra aloha, kanefa mijanona eo ihany izany. Tsy misy fampiarana, tsy misy fahatahoran'Andriamanitra, tsy misy fitandremana amin'ny didiny. Ary tafiditra ao anatin'ny fiangonana koa izany, mahay miresaka momba n'Andriamanitra, milaza zanak'Andriamanitra, milaza fa tia n'Andriamanitra nefa tsy tia ny teniny, tsy tia ny didiny, ary manahirana azy ny miaino ny tenin'Andriamanitra ny fampianarana, lazay ny fahazavapona, lazay ny fahafamelezana azy, lazay ny fa tsy hidirana ny fiainany. Ary izany lazay ny tenina fa zay mitoetra amin'Andriamanitra tsy mandeha araka n'Andriamanitra, mamindrafo aminay. Hany ka be tsy andraofana ny kristianina, maro be miditra intelo nefatra impiry, tsy misy fiovana ny fiarahamonina, satria mijanona ao am-piangonana ihany zany ny tandremam-didiny zany, mijanona ao am-piangonana ihany zany fankatoavana izany. Eny fa ny sasany koa raha ao anatin'ny fiangonana dia tsy misy fankatoavana, fa zavatra hafa no alehanao amin'ny fiangonana. Mamindrafo aminay mamila amin'ny elokay fa zary zaza sary izay, lasa voasombovoka ny mahazanak'Andriamanitra anay. Teo ny tsy matateraka anay na tamin'ny fiteny na tamin'ny eritreritra na tamin'ny natao. Sasao madio izay fekeloka ary diovy ny fonay mba fampahotana. Noho ny amin'i Jesosy Kristy le manan-kery manam-pahefana amin'ny no anandratana fifonana. Amen.
Mitsangana ndreny teny somafaly fa mafa mifahotatsika ny Tompo hoe ny apôstôly masina aminao. Fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho amin'ny tenany mba ilazanareo ny hatsarany ny antso anareo, niala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavana mahagaga. Ianareo izay tsy firenena akory fahiny, ankehitriny ianareo dia zanak'Andriamanitra. Ianareo tsy navela heloka taloha, fa ankehitriny efa avela heloka. Noho izany ry havana, dia voavela sy voafava avokoa ny fahotanareo ny amin'ny anaran'i Kristy Tompo, samyamideran'ny Tompo isika. Voninahitra amin'ny avo indrindra, Andriamanitra. Mipetraka amin'ny fifaliana isika noho ny famelan-keloka ny raisitsika hiomana raha teo amin'ny liturjiany tenin'Andriamanitra. Izao dia tonga eo amin'ny pejy ho an'ny tenin'Andriamanitra isika. Izany dia araka izay hitantsika ao amin'ny salamo. Salamo faharoa amby roapolo. Raisintsika manomboka amin'ny andininy faharoa amby roapolo hatramin'ny andininy faharaiky amby telopolo. Salamo faharoa amby roapolo. Raisintsika manomboka amin'ny andininy faharoa amby roapolo hatramin'ny andininy faharaiky amby telopolo. Nivaky toy izao zany amin'ny anaran'ny Jesoa. Hitory ny anaranao amin'ny rahalahiko aho eo amin'ny fiangonana no hiterako anao. Ianareo izay matahotra ny Jehova mitera azy. Ry taranak'i Jakoba rehetra manome zavony nahitra azy. Ary matahora azy ry zanak'Israely rehetra. Fa tsy manao tsinotsinona na marikoriko ny fanahin'ny ora izy, ary tsy mba manafina ny tavany aminy. Fa raha mitaraina aminy reny dia miheno izy. Avy aminao no azo ako manao fidirana eo amin'ny fiangonan-dehibe,
Ny voadiko dia ifeiko eo anatrehany izay matahotrany Jehova. Inona ny mpandefitra ka ho voky? Hideran'i Jehova izay mitady azy, ho velona mandrakizay anie ny fonareo. Hahatsiaro ka hiverina ao amin'ny Jehova ny faran'ny tany rehetra, ary iankoka eo anatrehanao ny fokon'ny fireneny samihafa. Fa ny Jehova ny fanjakana, ary manapaka amin'ny fireneny samihafa izy. Ty inona sy iankoka ny mpanefoefo rehetra ambonin'ny tany, eo anatrehany no iondriany izay rehetra efa hidina any amin'ny vovoka ka tsy hahavelona ny ainy. Isy taranaka hanompo azy, ary ny Tompo dia holazaina amin'ny taranaka ho avy. Hisy ho avy ka hanambara ny fahamarinany amin'ny olona izay mbola hateraka, fa izy no nanao izany. Epistily ho an'ny Hebreo. Hebreo toko 7 ny 1:2 ka hatramin'ny 9. Hebreo toko 7 ny 1:2 ka hatramin'ny 9. Rehefa hita dia izao amaky azy amin'ny anaran'i Jesosy. Koa amin'izany, rahalahy masina, mpiombona ny fiantsoana avy any an-danitra, hevero ny apôstôly sy ny mpisorona be izay ekentsika, dia Jesosy, izay mahatokony nanendry azy tahaka ny Mosesy koa tao amin'ny tranon'Andriamanitra rehetra. Fa izy dia natao mendrika hanam-boninahitra noho Mosesy, araka ny ananany mpanao trano voninahitra bebe kokoa noho ny trano nataony. Fa ny trano rehetra dia samy nisy mpanao azy, fa izay nanao ny zavatra rehetra kosa dia Andriamanitra. Ary Mosesy dia mpanompo na atoko tao amin'ny tranon'Andriamanitra rehetra, ho fanambarana izay zavatra mbola holazaina. Fa Kristy kosa dia zanaka manapaka ny tranon'Andriamanitra, ary isika ny tranony, raha azontsika mafy hatramin'ny farany fahasahiana sy ny firavoravoana momba ny fanantenana. Eo am-pitsanganana no mankitsika ny filazantsara. Matio toko 20 ny 20 ka hatramin'ny 13. Matio toko 20 ny 20 hatramin'ny 13 amin'ny anaran'ny Tompo. Ary tamin'izany dia nanantona ny Jesosy ny reniny zanak' Zebedio mba amin'ny zanany lahy, dia niankohaka ka nangataka zavatra taminy. Ary hoy izy taminy, inona no irinao? Dia hoy ra vehivavy taminy, mandidy mba hipetrahany reto zanako roa lahy reto, ny anankiray eo amin'ny ankavananao, ary ny anankiray eo amin'ny ankavianao ao amin'ny fanjakanao. Fa Jesosy namaly ka nanao hoe, tsy fantatrareo izay angatahinareo. Hainareo va ny hisotro amin'ny kapoaka izay efa hisotroko? Hoy izy roa lahy taminy, hainay ihany. Hoy kosa izy taminy, hisotro amin'ny kapoakako tokoa ianareo, fa ny hipetraka eo an-tanako ankavanana sy eo an-tanako ankavia dia tsy hainy hanome izany, fa izay nanamboarany raiko izany no omena. Amen. Ray masino, manamasinana fahamarinana, ny tenao fahamarinana. Amen. Vavaka isika. Andriamanitra tomponay io, misaotra anao izahay, fa mbola nomenao izao fotoana izao indray, ahafahanay mihaino ny sitraponao avy amin'ny teninao. Tompo malalo ny angatanay ankehitriny, ary tsay aminay tsirairay avy ny fananao masina. Amin'ny mpanomponao izay tondra ny afatrao, hanambara izay sitrakao. Sokafy avy amin'ny alalan'ny fananao masina Tompo ny fonay tsirairay avy,
mba handray izany teninao izany ho fiainanay. Angatanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany vavaka izany. Amen. Manasitsika azo toerana. Ho aminao ny fahasoavana mba ny fiadana amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Misy teny roa zany teny grika ny hoe fahefany, ny ray kratos, azon'ny teny hoe demokrasia, demos zany vahoaka ny kratos fahefany, ny ray eksosia, ireo dia samy fahefana fa le eksosia zany no ambony indrindra amin'le fahefana, le kratos zany karazana zavatra azonina, zo kokoa ny fanakaiky aminy, fa le anankiray eksosia zany fahefana manerana ny abakabaka, dans le temps et dans l'espace izy nareo. Rehefa sehoan'Andriamanitra i zavatra io dia mifitseo amin'ny zavatra telo dia Andriamanitra mahalala ny zavatra rehetra, omniscient izy nareo, mahalala ny zavatra rehetra. Andriamanitra maefa ny zavatra rehetra, omnipotent na omnicompétent izy nareo. Dia Andriamanitra manerana ny zavatra rehetra, mifehy ny zavatra rehetra, omniprésent izy nareo. Reo telo reo zany mahalala ny zavatra rehetra, manapaka mahery amin'ny zavatra rehetra, ary femy ny toerana rehetra, mamemy ny toerana rehetra. Izany anehoan'Andriamanitra ny fahefana io. Ny ambadik'izay fahatelo dia le tsy takatry ny saina sy hafa noho ny hafa, transcendance et altérité izy nareo. Le tsy takatry ny saina, zay ny atao hoe transcendance, dia le izy hafa noho ny hafa, altérité. Ny altérité dia avy amin'ny teny lateny hoe ali, rehefa manao biographie anao dia misy hoe e ali autre ny dikany. Ka ny altérité de Dieu zany dia Andriamanitra hafa noho ny hafa, zay no mampiavaka azy zany. Ka izay lohahevitra zay no resadresahany mandritra ny volana Jona ity. Ny salamo mivakina teo ny ampiarantsika azy, salamo 220 ny andininy 220 mivakitsika, salamo 220 andininy 220 vakitsika aminaran'ny Tompo manao hoe amin'ny Jehovah ny taminy ary manapaka ny fireneny samihafa izy. Fa amin'ny Jehovah ny fanjakana ary manapaka ny fireneny samihafa izy. Misy teny hoe fa mampiditra azy hoe misy fanazavana, ny fa dia mampiditra amton-javatra na voka-javatra, dia manapaka manana fanjakana izy, atao hoe fanjakana lanitra aty amin'ny testamenta vaovao. Manapaka sy manjaka amin'ny mpanompony izy. Zay ny antsika manomboka amin'ny 220. Le mpanompony zany dia ireo izay midera azy, ireo izay milaza ny anarany amin'ny rahalamy, ireo izay manapitona ny fiangonana. Hitantsika amin'ny 220 izany teneniny mpanao salamo zany. Ino mahalala hoe manana fahefana Andriamanitra, fa tsy ny olona rehetra mahalala hoe manana fahefana amin'ny fiainany io Andriamanitra. Tsy ny olona rehetra, fa manapaka sy manjaka amin'ny mpanompony izy. Ny antokony olona manaraka resahany ao anatin'ny mpanompon'Andriamanitra dia ireo izay matahotra azy ka midera azy, 220. Ireo izay taranaky Jakoba, taranaky Abrahama, ara-nofo na ara-panahy, izay matahotra azy.
ireo zany a natao hoe mahafantatra tsara fa manapaka ny fiainan'Andriamanitra, manjaka amin'ny Andriamanitra satria mpanompon'Andriamanitra izy. Manaraka izany dia ireo izay voailika, ireo izay mijaly, ireo izay sahirana, no ny antony maro samihafa raha miteny hoe sahirana tsika tsy resaka vola ihany fa misy sahirana ara-panahy, misy sahirana amin'ny tokantrano, misy sahirana amin'ny fanompoana, misy voaenjika amin'ny finoana zay resaha amineto manomboka amin'ny teny fahavatra amby roapolo hoe tsy manao tsinitsina na marikoriko ny fahorian'ny olona izy. Ny olona rehetra, ny mpanompo rehetra voajeriny avokoa na fahoriana amin'ny aretina izany na amin'ny tsy fisina izany sy ny sisa, tsy maharikoriko an'izany Andriamanitra fa manatona azy satria manapaka ny mpanompony izy, mamdidy azy izy. Ireo izay mitaraina aminy ozy izy dia mihaino azy izy, ireo zany a dia mahalala hoe ao amin'Andriamanitra zany fahefana zany. Ka amin'ny Andriamanitra izy mitaraina fa tsy amin'ny olombelona na ny fahefan'olombelona, ka lazany mpanao salama hoe voaozina ny olona miantehitra amin'ny olombelona fa tsy miantehitra amin'Andriamanitra. Ireo zany mahalala tsara fa manapaka sy manjaka amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Ary zany mahatonga azy amin'ny andininy fa 5:20 mba vakitsika andininy fa 5:20, avy aminao no nazoko fiderana ny fiangonan-dehibe, ny vadiko dia efa afaiko anatrehany izay matahotra amin'ny Jehovah. Zaho izy ilay mpanompon'Andriamanitra fantatra avy aminao nazoko fiderana, voninahitra fisondrotana avy taminao reny. Ary matetika zany adino fa nomen'Andriamanitra ianao dia manana amin'ny voninahitra rehetra omenanao. Ary zany mahatonga manatitra ny adidiko izy, manefa ny voadiko izy amin'Andriamanitra mba hanompoko azy satria manapaka eo amin'ny fiainako Andriamanitra, manapaka eo amin'ny fiainako izy. Ary le Andriamanitra dia miteny koa amin'ny mpanompony ireo izay mpandefitra, andininy 9:20, ireo izay mpandefitra ny mpanompon'Andriamanitra. Ninona ataonao aminy a? Mandefitra aminao izy, mijery anao izy. Ireo mpanompon'Andriamanitra ireo no iderin'Andriamanitra ary ireo natao velona mandrakizay, no andininy 9:20. Ireo natao velona mandrakizay. Ireo zany dia mpanompon'Andriamanitra mahatsiaro fa manapaka sy manjaka eo amin'ny fiainany Andriamanitra satria mpanompon'Andriamanitra izy. Ireo olona ireo no tenena amin'ny Jesosy amin'ny Matthieu 5. Ary Jesosy no nahitany vahoaka, izay le mpanjaka zany, niakatra tendrombohitra dia nolobavy izy ka nampianatra azy. Sambatra ny malelo ampanafa azy ny fanjakany lanitra, sambatra ny oro fa izy nampifaliana. Le hoe ampifaliana eto dia ampifaliana Andriamanitra, sy ny olombelona mihitsy nampifaly anao ny fifaliana mandalo, fa fifaliana tena izy avy amin'Andriamanitra ny resahana eto. Iny atao hoe passif de Dieu na passivum divinum. Anatin'ny Baiboly raha misy fehezanteny iarana ka tsy hitanao ny mpanao azy dia Andriamanitra manao azy. Eto manko mba jerekely hoe sambatra ny ory fa izy no ampifaliana. Nilaza ve izy izany mampifaly azy? Hitanao ve le mpanao na ny sujet? Azonareo ve le zavatra mianatra grammaire kely? Sambatra ny ory fa izy no ampifaliana, izy ary le mampifaly azy. Izay le hoe Andriamanitra mampifaly azy fa iara no iteny io. Sambatra ny nona sy manketeta fahamarina fa izy no ho vokisana, iarina zany passif. Qu'il soit rassasié par qui? Andriamanitra. Zay ny dikany. Ary io mitovy amin'ilay teninareo hoe que ton nom soit sanctifié, zay le passif de Dieu, ho amasina iny naranao, izy zany manamasina an'io Andriamanitra ihany. Ary zay le fahefan'Andriamanitra manapaka ny zavatra rehetra, nanjaka amin'ny zavatra rehetra. Zay le Andriamanitra zay amin'ny mpanompony aloha. Ary zay ny tenenin'ny Hebreo teo, misy mpanompo anankiroa ny resahana, anankiray Mosesy, anankiray Jesosy. Hebreo 7 ny vakiana teo. I Mosesy izy dia mahatoky tamin'ny tranon'Andriamanitra, ary tena nomena voninahitra be mihitsy Mosesy satria nahatoky izy tamin'ny fitantanana ny vahoaka ny zanak'Israely. Mosesy dia nanana olana indray mandeha tamin'ny ry anabaviny, ny rahalahy, Nomery 12 misy an'izany.
sorosorena ry zareo satria iarona mba mpisorona be Miriama mpaminana dia netrehitra hoe raha tsy Mosesy rery ny olombelona ao anatin'ny fiangonana io izy rery ny manapaka ny heviny ihany ny manjaka jere tsara 20 io tezitra Andriamanitra zay le hoe ny fihevitra tsy fihevitrareo ny altère de Dieu zany Dieu était notre zany dia tsy zay neritreretinao no marina fa zay eritreretin'Andriamanitra ka izy mianadareto neritreretra hoe manana ny marina Mosesy koa moa nanambady vehivavy tsy Israely vao mainka koa tezitra ry zareo amin'ny nomero 20 ny sanganan'Andriamanitra maninona moa nareo izy manometsina Mosesy zany ny fidy anio izy fa hoany nareo no manenjika anio fa hoany nareo monomonina aminy za rehefa miresaka Mosesy io no mahatoky indrindra amin'ny mpanompoka nareo mijery azy hoe mpangalitra nareo mijery azy hoe mpanodikodina fa ino itokisako indrindra hozy izy andininy fahafito amin'ny nomero 20 ahoana hozy izy fa tsy toy zany Mosesy mpanompo zay mahatoky amin'ny tranoko rehetra mifanatrika rehefa miteny aminy izy Andriamanitra fa raha miteny aminareo tsy maninona nareo tsy matahotra ny metsiny azy andininy fahavalo maninona nareo tsy matahotra ny enjika azy tezitra Andriamanitra dia inona moa ny tranga taonankizy ianarana amin'ny sekoly alady na ninony Miriama rehefa avy teo boka ny Miriama Andriamanitra zany manapaka manjaka amin'ny mpanompony ary izy tena tenenina mihitsy hoe rehefa samy mpanompon'Andriamanitra manana patron io rehefa tsy azoazonao ny ataony tory io izy amin'ny patron izy ny tena patron io izy ny patrontsika rehetra Andriamanitra alohana andraisanao fepetra amin'ny namanao amin'ny mitory iloanao amin'Andriamanitra hoe izy ny tompony fahefany aza malaky mandray fepetra amin'ny olombelona fa za dia milaza an'izany aminareo tsy misorona fa misy Andriamanitra patron beny ka inona ny tsy resahanao amin'ny patron beny hoe tsy manjary le zalahy io Andriamanitra na io madama io mitenena amin'ny lehibe ambony eo anizany fahefany aza mba manao atao foana fa dia milaza an'izany fa Andriamanitra mitompony fahefana rehetra manana patron tsika ao ambony ao anao mitaraina ary tsy mila mitanantohatra fa tonga dia amin'ny hiérarchie faratampony ianao no mitory ao amin'ny Andriamanitra dia hitany eo ny anaovany azy satria mpanompony hainy mamelaka anio hainy mampitsongoloko anio ary efa nisaziny Mosesy tany aloha tany dia tsy tafiditra tamin'ny tany Kanana na dia mpanompon'Andriamanitra satria nisy zavatra tsy tian'Andriamanitra koa nataony na dia mpanompony azy hain'Andriamanitra ny mandray fepetra amin'io fa Andriamanitra dia momba antsika mpanompony rehetra ary zay mahatonga reto mpanao salamo rehetra nidera hoe ao anatin'ny fiangonana ianareo zay matahotra azy ianareo zay mahatsaro tena tsinitsinina ianareo zay mpanompony ianareo zay mitaraina ianareo zay nomeny voninahitra mpanompony ianareo mahatsapa zany fahefana sy fanjakan'Andriamanitra zany rehefa manaiky anjakan'Andriamanitra isika dia izay ny tena fiainanao amin'Andriamanitra fa misy olona koa nefany tsy mahatsiaro fa manjaka Andriamanitra nefa zany akory tsy midika hoe manjaka Andriamanitra indrindra fa ny olona hita amin'izao tontolo izao ao ny athée ao ny mpanohitra sy ny sisa fa eo ny resahany manomboka amin'ny andininy fahafito amby roapolo misy karazan'olona maro ety ambony tany zany tsy mino ny fahefan'Andriamanitra tsy mino ny fanapahan'Andriamanitra nefa efa iainana isan'andro zany ary izy manko rehefa ataony fikarohana ny athée de nature dia tsisy fa refus de Dieu ny misy ny olona tsy te hivavaka ny misy fa ny olona hoe tena hoe tsy mino mihitsy fa misy Andriamanitra sy njakan'izany zany vitsy dia vitsy ny tena athée fa iny teny iny koa ny tokony vaina fa tsy marina loatra fa ny olona manohitra an'Andriamanitra ny tena maro miezaka manapirofo ny tsy fisiny kanefa zany toetsaina zany tsy toetsaina scientifique tsy démarche scientifique ny zavatra misy ny porofona ny zavatra tsy misy anga mila porofona ahoana ny toetsaina scientifique ny zavatra tsy misy ve mila porofona tanao fa tsy logika miteny amin'ny olona
matomporofono azy zavatra anankiray dia misy izy na hevitra io na inona tsisy olo adevitra amin'ny hevitra tsy misy zany hoe tsy lojika miteny amin'ny olona raha mitenynareo hoe misy vola be miliara amin'ny terrain baolina dia nareo ve ndeha hivoakaty daholo naporofo hoe misy le izy satria tonga dia fatrareo fa tsy misy dia tsy mila porofolo reo olona ireo ny resahana manomboka amin'ny 720 hoe tsy misy ary io zany itenenany hoe manapaka ny firenena rehetra Andriamanitra manomboka amin'ny 720 atsiaro verina amin'ny Jehovah ny farany tany 720 hoe iankoka sy hinana ny mpanefirefy rehetra ambonin'ny tany nomen'Andriamanitra reny izy ireo fa Andriamanitra ihany mbola manapaka an'io amin'ny zavatra rehetra ary zay matetika abdinin'ny olona hoe tsy manapaka Andriamanitra na amin'ny firenena mandroso na nitahaka an'izany tsy izay fa ny zava-misy rehefa karohana zany dia tsy manao ohatran'izay fa ianareo mieritreritra hoe vazaha tsy mino Andriamanitra fotsiny tsy tiany fa ireo dia faran'izay minimino foana bolina kristala hoe karatra hoe sisy feno an'izany any Eropa misy an'izany ary tsy miafina aloha fa mimetraka eo hoe ato mijery tany mankôry vazaha mankôry zareo efa milaza hoe tsisy Andriamanitra onko zany le Andriamanitra kristiana tsy tiana fa le amin'ny rehetra tiana ihany ary zay mahatonga le izy hoe ny milaza tsy misy Andriamanitra dia lasa izy manompo sampy ary amin'ny tenibohitra mamono omby ary ambomanga sy ny sisa nefa milaza izy hoe tsy misy Andriamanitra zay le zavatra mifanohitra eto amin'izao tontolo zao dia zay mahatonga ny hoe inona sy ankoka ny mpanefofefy rehetra ambonin'ny tany ary zany ondre amin'izay hidina na mivovoka fa tsy mahavelona ny aina satria ninina tereninao na mariky ny fandrosoana sy ny sisa ny lehilahy afaka hovana vehivavy ny vehivavy hovana lehilahy amin'izao fa zavatra ombonany rehetra maty foana io nanao knolle anao na inona maty foana io ary zany ahitanao ny fahefan'Andriamanitra maty foana io ninona teneninao zay ny tiany mpanao selamo hoe miondrika daholo ny olona hoe azay zany le izy ary zay mahatonga azy hoe ny fahafatesana ny fahavalo farany efa andrivo taona adina amin'ny fahafatesana mbola ifo eo natren'Andriamanitra dia miondrika ny olona rehetra fa hidina na mivovoka izy fa tsy mahavelona amin'ny ainy na ny areny na ny volana na ny toe-tsaina na ny fahaizana na ny fandrosoana satria eo ny fahefan'Andriamanitra dia mihaiko hoe tsy misy ody faty eo ny fahefan'Andriamanitra ary zay mahatonga azy miteny misy taranaka foana manompo azy amin'ny 770 ianao tsy anao fa misy foana io ary zay mahatonga ny lanitra sy ny tany ho levina izy fa miteniko tsy mba ho levina ary tsy misy maharesy ny fiangonana miavitsy izy marefo izy misy taranaka nompo azy foana ozy izy ho avy ampitaina foana ny fahamarinana la ny andrina nanenjika efa 1 taona ny 2 taona ny 3 na nanjehany olona ny fiangonana fa mbola eo foana izy satria maro ny teny manankambara foana Andriamanitra amin'ny toerana rehetra na dia marefo ara ny fiangonana na dia malemy ara ny fiangonana na dia miavitsy ary izy amin'ny toerana sasany tsy mety levon'io satria misy fahefan'Andriamanitra ao anatiny ary zay fahefan'Andriamanitra zay nao amin'ny zavatra rehetra fa zany akory tsy midika hoe mandeha mpiangonana le olona be dehibe ny olona mahafantotra fahefan'Andriamanitra io fa mijanona amin'ny kabary ihany rehefa amin'ny kabary moa tsy maintsy isorana Andriamanitra dia atao le fisorana tsy maintsy manomboka amin'ny Andriamanitra foana ny fisorana na dia tsisy raharahana an'le Andriamanitra ary iny efa fomina atao hoe common sense na connaissance populaire satria ao anatin'ny olona ao zany misy natao hoe 𝗧𝗥𝗔𝗛𝗛 zany hoe notion de Dieu zany ao anatiny ao dia na ny fahalalana kely momba n'Andriamanitra naturel raha voateraka ny olona dia misy zavatra anankiroa izy Calvin atsofoka n'Andriamanitra ho aminy miaraka amin'le fofinainy anankiray atao hoe 𝗧𝗥𝗔𝗛𝗛 na fahalalana momba n'Andriamanitra ny anankiray atao hoe le religiomen semaine zany hoe semence de la religion zany hoe voan'ny fivavahana
Ny olona zany a dia natao hivavaka. On est né être religieux. Na tiana na tsy tianao zany a, ny olona zany manana fanahiny fivavahana foana fa anao izy sa tsy anao. Ary zany manotika manao batisa sy ny sisa. Tsy misy zazakely milaza hoe tsisy Andriamanitra, fa matoa mitenan'izany izy nalentika tao amin'ny lohany. Fa raha voateraka amin'ny olona dia misy Andriamanitra. Ary raha nandry ianao dia atery le zanako atery ohatran'ny 𝗔𝗟𝗔𝗛𝗛 le zanako anaty ala any. Verena afaka 20 taona fa misy Andriamanitra hivavahana iny. Ary efa nisy olona nanao expérience an'izany amin'ireo aborigène lazany zareo azy. Fa mino zavatra izy avy any. Io zany zavatra tsy afaka anatin'ny olombelona za amin'io. Ary tsy ambaka noho ny zavamaniry, ny zavamaniry rehefa maniry dia miakatra foana. Dia ahoana ny akaran'le lalianina na va miakatra ambony foana izy, nefa tsy manana taolana. Ohatr'izay koa ny fisainan'ny olombelona natao hitodika amin'ny Andriamanitra izy. Ary zay mahatonga ny olona tezy tamin'ny Andriamanitra dia miezaka hitady ny fomba rehetra ilazany hoe tsy misy Andriamanitra, tsy ilaina ny fiangonana sy ny sisa sy ny sisa. Ary indraindray mahery le fiteny. Fa le olona resantsika eto hoe le mpanompon'Andriamanitra maro be. Fa tsy hanao rery izay miteniteny foana amin'ny FB koa raha amin'ny olona, ary tsy hampahafiry ny olona kory fa le olona tsy miteny io no tena manaiky n'Andriamanitra. Raha milaza ny amin'ny Suisse ianao manana fiangonana manjato ny gasy mivavaka ny fiangonana io, fa tsisy miteny na amin'ny FB na ndray mandeha, fa ela rery mitabataba milaza hoe tsy ilaina ny fivavahana kristana, tsy misy Andriamanitra, ianao nikondrona indrindra. Ireo olona reo zany tsy adala. Ary manana noho ianao manam-pahaizina ho ianao. Manam-pahaizina be ny malagasy any Suisse lazaika anareo. Andry tamin'ny universitén'ny Lausanne, ny école polytechnique de Lausanne zany isan'ny raitra indrindra maneran-tany. Misy malagasy reo ary tsy vitsy, fa reo tsy miteny, fa manaiky ny fahefan'Andriamanitra izy. Ary izay fahefan'Andriamanitra izay dia miafina amin'ny olona izay tsy tia azy, kanefa miatra aminazy foana io. N'aiza n'aiza andalanao ho faty foana ianao. Ary izay ny antony fivavahana, mankaizy ianao rehefa maty. Eo amin'izay ianao tsy voavalinao, mankaizy ianao rehefa maty, fa ianao tsy janonety ianao nizanisa. Eo no ahitanao eo le fahefan'Andriamanitra. Voafetra amin'ny nofo ihany ianao, na amin'ny fahaizanao, na amin'ny herinao, na amin'ny fahendrenao, na ny fitiavanao. Zany rehetra zany a dia manampetra avokoa. Ary zay no ahafantaranao Andriamanitra rery ny maritra mandrakizay. Fa ny zavatra rehetra dia tsisy maharitra. Ary io no lazaina amin'ny Salamo 1:7 izay fatatsika loatra. Andininy 20 hatramin'ny 30 io fahefany io. Salamo 1:7 andininy 20 hatramin'ny 30. Vakitsika. Manome ianao dia manangona izy. Manokatra ny tananao ianao dia rehefa manome izy dia manome, na mpanompona anao na zamina rehefa izy efa niteny hoe na tsy amboan'ny tavanao no. Zay mahatonga ny olona afaka manan-karena moatra no tsika ary izy na tsy mivavaka ary, satria Andriamanitra no manome. Manome ianao, manangona izy. Manokatra amin'ny tananao ianao dia vokisoa izy. Fa mifanotra amin'izay koa ataony amin'ny 9:20 ahoana ozy izy? Manafina amin'ny tavanao dia raiki-tahotra izy. Alainao indray ny ainy dia maty izy ka mody amin'ny vovoka ny lay. Tsy tafa mihitsy hoy izy ianao, hoy izy sika satria miafina amin'ny tavan'Andriamanitra. Amin'ny projetnao, amin'ny tetikasy amin'ny olona, na mivavaka izy na tsy mivavaka izy, rehefa tsy vanona dia tsy vanona foana io a, dia gaga ianao hoe za ve tsy nahay. Ary mipetraka eo le ainy, alainao indray ny ainy dia mody amin'ny vovoka foana ianao izy. 30, ahoana izy izy? Maniraka ny fanahy ianao dia ary izy. Misy olona teraka foana amin'ny dikany rehefa maniraka ny fanahiny izy. Ary manavao ny tariny tany ianao. Izay le Andriamanitra zany. Izay le Andriamanitra zay no tompontsika, manana ny fahefana rehetra. Itsika efa nomeny ny ho zanany, ary izy io te hanapaka ao am-pontsika izy. Hebreo 7:9 no amaranantsika azy. I Jesosy izay manoatra no Mosesy ozy izy. Mosesy mbola ambany lavitra no Jesosy,
fa Jesosy manapaka tanteraka ny tranon'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Ianao ve ozy izy mino azy? Te hanapaka ao am-ponao izy, te hitantana ny fiainanao izy, te hanarina ny fiainanao izy, te hamonjy anao izy, te hanamasina anao izy. Hebreo 4:9. Ahoana ozy izy? Kristy io izy manapaka ninona? Tranon'Andriamanitra. Izy io tranon'Andriamanitra io. Isika ozy izy. Ka itsika ho izy azony mafy, tokony mba sasatsika, tokony mba ravoravontsika, tokony manana fanantenana tsika, satria le mpanjaka lehibe no manapaka ao anatin'ny tramontsika ao. Isika ny tramony ao anatintsika ao le mahery. Ka reso za no fiadina ho anao. Ianao zay miatrika olana, miatrika fanabdinana, miatrika zavatsarotra, reso izy fa ianao izy ny tramony. Sasa ianao manomboka izao izy ravoravona ary manana fanantenana amin'ny zavatra rehetra, satria lehibe indrindra no mipetraka anatin'ny fonao manapaka anao. Oeketsika zany fanapahan'ny Tompo zany fa zany ianao ary tiany ary tsy fony ianao amin'ny zavatra rehetra dia efa nifidiny malala eo masika ianao izy sady be voninahitra no tiako ianao izy. Ho aminao ny izany fitiavan'Andriamanitra izany. Amen. Fiara 46-55 mba akizika kely, 46-55 TAB zany fa misy sahiranao.
iombona mivavaka isika ry avana. Eny ry Andriamanitra renay izay nandanitro, misaotra anao eram-po eran-tsaina izahay. Misaotra anao ihany koa izahay satria nambaranao taminay ny lalana izay tianao izoranay. Andriamanitra tsy mitsahatra manome fiainana, manome fianarana ho anay ianao avy amin'ny alalan'ny teninao. Nambaranay teo Tompo fa ianao Jehovah Andriamanitra dia mpanjaka sy manapaka amin'ny mpanomponao. Ka ny soa rehetra izay iraisinay mpanomponao dia avy aminao avokoa. Ary Andriamanitra manjaka sy manapaka aminay mpanomponao ianao, koa rehefa manao zavatra mahatezitra anao izahay, dia asehonao aminay ny fahatezeranao, fananarana anay. Andriamanitra tompon'ny fahefana rehetra ianao. Ary izany izay mpanomponao dia mila manaiky mandrakariva izany fahefanao izany. Mankasitraka Tompo. Manoloana izany anatra izay nomenao anay izany Tompo, dia maniry izahay ny andehananay araka ny sitraponao mandrakariva. Izany anefa Tompo dia tsy vita ny hery maha-olombelona anay, fa asan'ny fanahinao masina izany. Koa ny angatahinay Tompo, ny tarian'ny fanahinao masina anay tsy mitapaka, mba hahafahanay mandeha amin'izay sitraponao. Ny fanahinao masina izay mpampianatra, mpitaridalina, mpanolotsaina no irinay, hitantana anay mandrakariva. Raisy Tompo ny fiainam-panahinay ho eo akaikinao mandrakariva. Maro Tompo ny zavatra izay irinay sy tianay angatahina, kanefa noho ny finoanay sy ny fampanantenana nomenao, dia omenao anay avokoa izay rehetra mahasoa anay. Ka angatahinay izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ry havana malala, mitsangana anambara ny finoantsika eo anatren'Andriamanitra sy ny fiangonana isika amin'ny alalan'ny fanakem-pinoana apostolika izay manao hoe: mihinan'Andriamanitra raitsy Tompo anao lanitra sy ny tany, ary mihinana Jesosy Kristy zanany lahy tokana tompontsika, izay nitorotorony tamin'ny fanahy masina, nateraky Marie Virgine, nitsangana tamin'ny ombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka naleva, nidiny tany amin'ny fiainantsika, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho anan-danitra, nipetraka avan'Andriamanitra raitsy Tompo. Avy any no iaviany tsara ny velona sy ny maty. Ny fanahy masina, ny fiangona masina manera izao tontolo izao, ny fiambona ny olona masina, ny famelan-kely, ny fitsanganan-tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Mazoa toerana ny fiangonana. Aorian'ny feonkira fohy dia roso amin'ny vaovaon'ny fiangonana isika. Ho aminareo izay amin'ny Kristy any amin'ny fiadanana, isaorana ane Jehovah Andriamanitra, Andriamanitry ny Israely, izy irery ihany no manao fahagagana. Ary isaorana mandrakizay ane ny anarany malaza, ary ao ka ny tany rehetra ho enky ny voninahiny. Amen dia amen. Salamo 2:70, 5:20 ka hatramin'ny 7:10. Toy izao indray amin'ny vaovao iray tamin'izao maraina izao. Ny fifanan'ny dekona sy ny loholona eto anivon'ny synodam-paritany arivo avaratrano dia atao ny alakamisy 1 sy ny zoma 12 ny volana Jona ao amin'ny katedraly Analakely manomboka amin'ny 7 ora sasany.
Ny latsakemboka dia 1000 ariary ho an'ireo izay soratra anarana aloha amin'ny sekretaria ary mbola afaka mandray anarana anio. Ny sabotsy 17 ny volana Jona no fanokanana ho mpiandry ireo mpitandrina amin'ny 𝗧𝗥𝗔𝗛𝗛 izay atao eny amin'ny 𝗧𝗥𝗜𝗡𝗜𝗛 manomboka amin'ny 7 ora, anasana ny sampanasa fikambanana ary isika mpianakavy ny finoana anotrina izany fotoana izany. Andray fitenenana ny sampana fahefany, ny 𝗧𝗥𝗜𝗡𝗜𝗛 ary ny sampaty. Vaovao avy amin'ny sampana. Komity sosialy finaritra manentana antsika fiangonana hatrany amin'ny fanolorana ireo izay fontsika ho an'ireo sahirana eto amin'ny fiangonana sy ny fokontany manodidina, toy ny fitafy PPN hatramin'ny alarobia 24 ny volana Jona no anaterantsika izany ho fandaminana. Entanina ihany koa isika izay nandray ny valopy ezaka tany ho an'ny 𝗧𝗥𝗜𝗡𝗜𝗧𝗘 mba hamerina izany any anatin'ny rakitra ho fanohanantsika azy ireo. Mankasitraka Tompo. Avy amin'ny sampana 𝗧𝗥𝗜𝗡𝗜𝗛, tsy miverina ny ratsana-tany-ketsa anio ariva. Ny fifaninanana soratra masina an'ny foibe izay andraisantsika anjara dia amin'ny heriny anio alahady 14 ny volana Jona amin'ny 9 ora maraina. Mitohy hatrany ny fampianarana 𝗧𝗥𝗜𝗡𝗜𝗛 isaky ny alahady amin'ny 7 ora maraina. Ampatsiahivana isika fa amin'ny alahady 17 ny volana Jona no anatanterana ny fanadinana foibe, kosamia miomana ny amin'izany. Fikambanana katekômena noho ny fanomanana ny journée bloquée dia anio ny farafisoratana anarana amin'izany, manasa antsika hanatona ny birao. Ho an'ireo izay efa nanoratra anarana dia amin'ny alarobia ho avy izao no fara fandoavam-bola, ary ho an'ireo olona manam-paniriana anohana azy ireo dia manasa anareo hanatona ny birao fikambanana. Sampanasa AFF finaritra, misy ny fampianarana mamaky teny soratra masina ny sabotsy 13 ny volana Jona ho avy izao ao amin'ny akany Somainpita manomboka amin'ny 7 ora sasany maraina, iarahana amin'ny 𝗧𝗥𝗏𝗧𝗏 vaky teny marina mazava miaina. Manasa antsika mpikambana, sampana, fikambanana ary ny fiangonana manontolo hanatrika izany fotoana izany. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Rakim-pisaorana, misaorana Jehovah ry fanahyiko ary aza misy adinoinao fitahiany rehetra. Rakim-pisaorana ho an'ny pastera Dr Révérend Mikael sy ny sampana 𝗧𝗥𝗜𝗡𝗜𝗛 noho ny fahasoavana izay noraisinay avy amin'Andriamanitra. Rakim-pisaorana ho atolotra ho an'ny fiangonana. Izay indray ry havana vaovao iray tamin'izao maraina izao, voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Miarahaba antsika amin'ny anaran'ny Tompo ry havana malala. Mahay ny zavatra rehetra ao amin'ilay mampahery Filipianina 2:17. Iarahantsika malala fa izay no fanevan'ny fankalazana ny jobily volafotsy ny mpitandritsika 5 taona na mpitandrina azy. Araky ny programma dia amin'ny 1 ny volana Jona ny ivony, ary isikosany fiarahantsika misakafo atao hoe sakafony jobily eny amin'ny espace excellencia eny Ambohimanga amin'ny asabotsy 20 ny volana Jona. Iarahantsika amin'ny mianakavy zany. Mbola misy vitsivitsy ny tapakila amin'izany ny fanasana, ka iangaviana izay mbola tsy nahazo mba handray anjara any amin'ireo mpikambana ao amin'ny fiangonana na ao amin'ny komitiny jobily. Manaraka izany, araky ny tetiandron'ny fiangonana dia amin'ny alahady 2 volana toy izao, amin'ny alahady 15 volana Jolay zany no alahady natokana hitondranam-bavaka amin'ny mpitandrina Dr Révérend Rakotsafy Mikael mianakavy, na alahady mpitandrina hoy isika ao amin'ny 𝗧𝗥𝗜𝗡𝗜𝗛, dia isy ny valopy
hozaraina manomboka androany mizarainy dekona mandritra ny rakitra miodina dia mba samy anjara amin'izany sika rehetra man'andriamanitra rery mivonahitra tompo. Rehefa malala faly manonna fiandanan'ny tompo ho aminareo. Isaoran'Andriamanitra fa vita soma tsara ny hetrika rehetra nandritra ny volana May izay nataon'ny VFL. Toy izao ny tatitra mompo izany hetsika rehetra izany. Nisy ny fanohanana mivantana izay nataon'ireo malala-tanana mitentina 570 000 ariary izay isaorana etoana ianareo rehetra. Andriamanitra ne amaly fitianareo. Nisy ny antsakira fiderana antsan'i Kristy ny sabotsy 2 Mai. Ny vola nivoaka tamin'izany dia 1 430 000 ariary. Ny vola efa niditra 2 103 000 ariary. Ny tombony ao anatin'izay 673 000 ariary no efa voaray, fa mbola misy kosa 645 000 ariary mbola tsy voaefa. Raha ny totalin'ny tombony izany dia 1 318 000 ariary. Ny varotra mamy sy masira izay natao isaky ny alahady dia namoaka vola 1 912 500 ariary. Ny vola niditra 2 729 000 ariary. Ny tombony tao anatin'izany 806 000 ariary no efa voaray, fa mbola misy tsy voaefa 103 000 ariary. Totalin'ny tombony varotra zany dia 909 500 ariary. Nisy ny lavanty akira anatiny izay isaorana ny sampana rehetra teto amin'ny fiangonana. Teo ihany koa ny lavanty akira ivelany ny 10 Mai sy ny 30 Mai. Ny totalin'ny vola nivoaka 572 000 ariary. Ny vola niditra 1 234 600 ariary. Ny tombony 662 600 ariary. Ny varotra lundi de Pentecôte dia nisy ny vola nivoaka 60 000 ariary. Ny vola niditra 153 400, izany hoe ny tombony 93 400 ariary. Ny fandaharana indrony varotra ny 3 Mai sy ny 31 Mai. Ny vola niditra 411 500 ariary. Ny gâteau fête des mères ny vola nivoaka 1 597 500 ariary. Ny vola voaray 1 875 000 ariary. Ny tombony ao anatin'izany 277 500 ariary no efa voaray, fa mbola misy kosa 810 000 ariary mbola tsy voaefa, izay anetanana antsika rehetra mahakasika izany. Ny tombony izany ny totaliny dia mitentina 1 087 000 ariary. Ny didipotra ny vola nivoaka 470 000 ariary. Izay ny vita dia teo foana ny fanatrehan'ny ray aman-dreny mpitandrina sy ny mpitandrina mpizatra ara. Andriamanitra ne omba sy tahanareo hatrany. Ary koa ny fiombonana sy ny fiara-miasa ny mpikambana tsirairay, ary indrindrindrindra isika mpianakavin'ny finoana izay nandray anjara tamin'izany rehetra izany. Andriamanitra fiadanana ho amintsika rehetra. Eto dia manentana antsika rehetra mpianakavin'ny finoana mba anatevina ny fikambanana. Hiditra ao amin'ny fikambanana VFL zany dia manentana antsika rehetra. Tsy misy hoe tsy maintsy lehibe, fa afaka miditra daholo na mbola zaza satria izany ny fikambanana VFL. Makasitraka indrindra tompoko. Ho an'Andriamanitra ny tera laza ary ny voninahitra.
etseo mafy ny herin'ny se fa tsy ho foana tsy akory ny fikelezanao aina ao amin'ny tompo. Izany andin-tsoratra masina izany no entinay avy amin'ny sampana mpanazava stily mitondra ny afatra ho antsika fiangonana amin'ity volana jona ity, zay volana iray volan'ny sampana. Arabaina ny VFL fa natanteraka ny azy tamin'ny volana may any, dia ny volana jona zany a dia ny sampaty indray. Dia tahaka zao zany a ny hetsika sy ny sahanasa zay arahan'ny fiangonana amin'ny sampaty amin'ity volana ity ka ampafantarina atsika mba ahafahantsika mandray anjara amin'izany rehetra izany. Ny voalohany a araka ny fanaon'ny sampana rehetra zany a dia ivarotra sakafo mamy sy masira ny sampaty mandritra ity volana ity. Singanina amin'izany a ny amin'ny fetiny ray dia ivarotra mofomamy ny sampaty. Izany mofomamy zany a dia tsy mofomamy ngeza be ohatra le mazatra fa tranche araka ny mazatra atsika zay amidy amin'ny vidiny 7,000 ariary. Dia ny marina ihany koa zany fa tsy varotra tsisy tapakila zany amidy amin'izany fa manao famandriana ny zay tena mila an'le izy. Dia isaky ny alahady zany a misy ery amin'ny latabatra ry orinaria afaka manoratra anarana na manao famandriana zay mila. Zay tsy nanao famandriana dia afaka mividy foana izy amin'ny fotoana amin'izay andro ny fetiny ray izay. Dia ampahirezina ampirisina zany tsika mba andray anjara amin'izany fanohanana ny sampana. Ny faharoa zay etsika zay efa mahazatra atsika eto amin'ny chapelle ihany a, satria fotoana fanadinana zao a dia tanterahana ny alahady herin'ny androany fa 14 ny volana jona ny fitondranam-bavaka ireo mpizanatsika zay nao fanadinana. Dia antsoina asaina isika rehetra mba ho tonga amin'izany manomboka amin'ny 2 sasany eto amin'ny fiangonana zany fotoam-bavaka zany zay hitondranam-bavaka ny zanatsika izay anao fanadinana. Satria araka hoy ny tenin'ny soratra masina hoe fa ny fiasan'ny fivavaky ny marina dia mahery indrindra. Ny fahatelo zay tafiditra anatin'ny fankalazana ny fety-pirenena 26 jona ihany dia efa etsika mahazatra atsika ihany koa izy ity dia anao etsika afim-pifaliana ny sampana mpanazava stily amin'ny 15 ny volana jona eo tao tokotanim-piangonana. Amin'ny 5 sasany ny fanombohan'ny afim-pifaliana fa amin'ity taona ity zany dia misy etsika manokana kely atao mandritra an'io 15 ny volana jona io dia misy varotra fampisehoana misy tany zany ajony sampaty eo an-tokotany eo manomboka amin'ny 2 sasany zay ampisehoana ny asa tanan'ny beazina sy ny mpiandraikitra. Dia ho isy ihany koa kilalao isan-karazany zay amin'ny falifaliana ny ankizy zany amin'izany fetiny fahaleovan-tena izany manomboka amin'ny 2 sasany dia mitohy amin'ny afim-pifaliana zany amin'ny 5 sasany zay ahitantsika ihany koa varotra sakafo mafana satria mangatsiatsika zao ny andro amin'izao volana jona zao dia misy varotra lasopy vary amin'anana, misy brochette sy kitontono isan-karazany zay anasanatsika mandrakariva amin'ny fandraisana anjara amin'izany. Ny fahaefatra zay etsika efa fanao ny sampaty ihany koa dia ny tohana sokoty amin'ity andihan'ny fa 920 sy 200 ity. Atao zany tohana sokoty amin'ity volana ity ka ny loka amin'izany ny loka telo voalohany zay lehibe indrindra zany dia loka voalohany misy laforo 60 litre azitsika jerenao velany eo zay rehefa mivoaka etsika rehefa mirava. Dia ny loka faharoa subwoofer zava-maneno zany io tena tsara be midoboka be sady tsara feo zay ny loka faharoa. Dia ny loka fahatelo rice cooker zay azo tsy mitovy amin'ny rice cooker rehetra io fa zany sady azo androna vary azo anendasana hena zany zay rice cooker zay ny loka fahatelo. Dia ankoatran'izay zany misy loka be dia be zay tsy ho tononony eto fa ho hitatsika eo rehefa tonga amin'ny fotoana. Ny fisarihana dia ho atao ny 17 ny volana jona aorian'ny fitaom-pivavahana dia anasanantsika rehetra ihany koa andray anjara amin'izany mba ho fanohanana ny sampaty.
fahadimy sady farany angamba dia misy mpiandraikitra sefitaina anankitelo zany a hanao fanekena n'Andriamanitra zany amin'ny asa fanompona zay nataony ao anivon'ny sampatia amin'ny alahady 7 ny volana jona io mandritry ny fitompom-pivavahana dia anasana antsika rehetra ihany koa hiaro io mibavaka sady hijoro vavolombelony fanekena zay nataon'izy ireo eo anatrehan'Andriamanitra. Zay no afatra, zay no fandaharana zay oman'ny sampatia amin'ity volana atika dia misaotra antsika sahady mandray anjara, misaotra antsika sahady a tonga miara-miombavaka mba atanteraka sy alavorary ny asan'ny sampana dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Mijoreto ny tenako misolo tena ny sampana sekoly alahady. Ny synodam-paritany arivo avaradrano dia manao faninanana soratra masina zay amin'ny alalan'ny sampana sekoly alahady. Ka milohan'ny akarana amin'ny synodam-paritany dia misy ny faninanana zay tanterana eto amin'ny fiangonana sapely militaire Pahibe amin'ny alahady 7 ny volana jona ho avy zao, manomboka amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 7 ora maraina. Manomboka ny 9 taona miakatra ho antsika sekoly alahady na zay efa nandalo sekoly alahady dia afaka mifaninana amin'izany soratra masina izany. Tsy ao anatiny kosa ny mpampianatra sekoly alahady na ny mpitandrina na ny vadiny mpitandrina. Ho an'ny taona 9 taona ka hatramin'ny 12 taona dia ny mikasika ny nahaterahan'i Jesoa. Ho anareo 9 taona ka hatramin'ny 12 taona zany dia ny bokin'ny Lioka toko 2. Bokin'ny Lioka toko 2 zay no anadinana anareo makasika ny nahaterahan'i Jesoa. Ho an'ny sokajy taona 13 taona ka hatramin'ny 17 taona indray dia ny bokin'ny Lioka toko 15. Bokin'ny Lioka toko 15 makasika ny fanoharana 3 zay nataon'i Jesoa. Zay no ifaninananao. Ho an'ny sokajy taona 18 taona ny miakatra dia ny bokin'ny Lioka toko 420 sy ny Lioka toko 520. Ny makasika ny jalian'i Jesoa nahafatesany ary nitsanganan'i Jesoa tamin'ny maty. Zay no ifaninanana miainga avy ety amin'ny fiangonana ka zay tafakatra 3 voalohany amin'ireo no ho any amin'ny synodam-paritany. Dia entanina amin'izany sika ray aman-dreny mba anentana ny zanantsika ary indrindra moa sika sekoly alahady mba samy vonona ny amin'izany amin'ny heriny anio amin'ny 7 ora. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Misy ny rakom-pisaorana tolotra ho an'ny fikambanana katekomenina. Dia mampaherantsika amin'ny asa sosialy izay karakaraintsika isaka ny volana jona, anampitsika ny resahirana eto amin'ny manodidina ny fiangonantsika. Reto zanantsika reto manolotra ny teny amin'ny sakramentany fanazan'ny Tompo, ngatana hiakatra izy raha solofo soa anjara itokiana tantely raha solofo soa tsiaro irina landy. Ivavaka isika. Nosaranao zay Andriamanitra fa tsy mitsahatra miantso olony ianao amin'ny fahefanao, io midatabatra aminao. Dia apetraka aminao ny fikasana izy ireo satria ianao no manokana, ianao no miantso, ianao no mifidy ny fiomanana rehetra ara-batana ara-tsaina ara-panahy, ary indrindrandrindra ny tokantrano misy ireo ho vanginao amin'ny fanahy masina. Misaotra Tompony amin'ny fitiavanao, apetraka aminao izy ireo. Amen. Dia mirary soanareo mba ho totosany fanirianareo. Saotra Tompo. Tonga amin'ny fotoanany rojombavaka isika, iarabantsika nireo izay tonga tsingerin-taona volana jona gatahana hitsangana.
ireo zay natsiaro fahasoavana manokana iderana ny Tompo hitsangana. Ireo izay marary sy manana ny marary hitsangana. Ireo izay manana olana manokana hitolomanam-bavaka hitsangana. Ireo izay namony havany ho ampahirezina hitsangana. Misaotra anao zay Tompo satria tianay ianao ary mamaly vavakay ary mijery anay. Maminay izao fotoana fampitondrana-bavaka izao, anaovanay ny rojom-bavaka mitohy isam-bolana. Tratry ny tsingerin-taona ireo tavanay reto ombany elatrao izy amin'izao volana Jona izao. Hitombo fahendrena fahalalana ary hita fity amin'Andriamanitra sy ny olona. Safidin'ny fiangonana izy ireo amin'izany tombonandro no menao azy zany, satria tsy hainay ny mamorona ny fofinaina, ny fitombon'ny taolana, ianao no mahalala. Ka na ny kely na ny lehibe, na ny antitra na ny tanora, ianao Andriamanitra amangy, ampifaly ary ny tombonandro menao azy dia ho fifaliana. Natsara fahasoavana manokana ireo tavanay, ara-pananana, ara-pahalalahana, ara-piarahamonina, ara-panahy. Ianao no manome araka ny voalazanao teo, ka mideranao izy ireo, satria ianao no nanome, tsy misy maharomboka no ampelantananao, ka faly izy ireo ary tsy menatra mijoro satria ianao Andriamanitra no efa tia azy, mialoha ny fitiavana izy ireo anao. Ka azy rehetra nomenao azy ahasoa ny tenany ny hafa koa, ary mba irery any ao aminao, fa Andriamanitra mahiry ianao, mitantana azy ianao. Eny Tompo, ny fahasoavanao aminay, misy ny marary amin'ny toerana maro samihafa, ka siinay amin'ny anaranao izy ireo, ao ny fanaintainana, ao ny aretina tsy hita be amin'ny fanafana. Ianao Andriamanitra ny mehery ny fanafody ampiasaina no reva mpitsabo ampitombo ny finoana, ary ianao Andriamanitra koa hanampy amin'ny enti-manana, ka tsambikina tahaka midery izy ireo, omenao ny fahasitranana hiaro ny aina ianao tsy hidina nandavaka. Misy ny manamanjo, kamboty mpitondra tena, laoza ny avantiana, ameny ny bangy ianao, ka makivaky ny fiainana izy, manana anao ray Andriamanitra, manana anao Kristy ho zokiny izy, ka dia tsy herikerika foana izy laozantsaka izay rery, fa ianao Andriamanitra no hitatana azy, ary mahazaka mpitiavanao. Hitondra fiadanana fa tsy loza nanany fanantenana hatramin'ny farany. Misy ny manana olana, amin'ny asany, amin'ny tokantranony, amin'ny zanany, amin'ny fitsarana, manana havana na mifonja, ary misy ny trosa sy ny tsindro maro samihafa amin'ny fiainana. Andriamanitra manana ny fahefana rehetra tokoa ianao, ka aseho azy ny fahefanao. Raha manidy ianao dia tsisy afaka mamoa, ary raha manokatra ianao dia tsisy afaka manidy. Rehefa manangona izy dia omenao, rehefa mitady izy ataonao mahita, rehefa mandondona izy dia hovoanao. Koa dia miangavy ianao zay, ianao tsy fofa mahavonjy ary sofinao tsy lalin-dalovina fa mahary. Mivavaka izay ho anjanaky ny sapelina n'aiza n'aiza misy azy ireo amin'ny toerana maro samihafa, ataovy mahery amin'ny teniny sy amin'ny asa, ary ianao Andriamanitra nome fahazavana, ataovy miavaka izy ireo, satria tianao ity fiangonana ity. Ao no mipetraka, ao no mitsangana ny tokotany, ny manaraka amin'ny tamanjotra serasera. Jerenao ny tokantrano tsirairay avy, ka omenao ny fiadananao. Mahatsiarova ny firenenay, mampifankatiavanay malagasy, me fahendrena re mpitondranay. Tsaroana manokana ny folo alin-dahy amin'izao fetim-pirenena izao. Omenao hery sy tanjaka, fiadanana, hitondra fahamarinana, ary tsy homenatra tsy folatana manondro. Ao ireo miahy ny fandriam-pahalemana miaraka amin'izy ireo. Ianao Andriamanitra nome ny saina, fahaizana, fahakingana ho amin'izy ireo, hitondra ny fandriam-pahalemana manomboka anambany vohatra, hatranandreny vohatra, ny fiarovana ny sisy tany. Ianao Andriamanitra hijery azy tsirairay, marina fa tsy zarizary ny fitaovana, fa i Davida koa dia nandresan'ny Goliata. Koa izany tsy finoana mandalo na tantara resahana, fa afaka manao izany ianao amin'ny fiarovana anarem-pirenena. Mahatsiarova ny fiangonana masina manery izao tontolo izao. Jereo tompona andraikitra maro samihafa amin'ny fiangonana, manomboka eto aminay hatramin'ny fobe isan'ny tokony. Jereo manokana ny voaka malagasy, indrindra ireo mbola tsy mahalala anao, ny sahirana ny tsy mananko aminy, ny voambaka,
jerenao izy ireo ary matoky zay fa tianay ianao ary manome anay ny zava-tsoa rehetra araka zay sitraky ny fonao dia mankasitraka andrinanao Andriamanitra fa dia efa misaotra zay satria mino fa mamaly vavaka ianao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay amen. Tratra ny tsingerin-taona nareo dia morary soa indrindra mahazo toerana. Dia elana tsiny amin'ny fanelinkelenana zany amin'ny fanamboarana ny trano zay kasaina ho vita amin'ny alohan'ny 20 ny volana Jona. Dia miaritra kely zany tsika ao anatin'ny fanelinkelenana maro samihafa zany. Dia hitantsika fa mandeha tsikelikely ny fandokoana sy ny ao amin'ny WC ao somary sahirana kely tsika milahatra ao satria ohatran'ny roa ihany ny sokatra ao fa dia elany tsiny ny fanelinkelenana dia misaotra antsika rehetra iroso amin'ny rakitra isika ero tokopira midécorna koa andahatra antsika momba an'izany. Mafimafy rasevo a.
antsika ny iray efa voalahatra. Tanteraka aminareo any ny tsodrano izay tononona sy omena amin'ny anaran'ny Tompo ary iraiso amin'ny finoana izany. Fiadanana ho anareo ary ny fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra raisy Jesosy Kristy Tompo. Ny fahasoavana ane ho an'izay rehetra tiany Jesosy Kristy Tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levina. Jehova iaroanao amin'ny ratsy rehetra eniaro ny fanahinao izy. Jehova iaroanao na mivoaka na miditra hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Ary ho an'ny mpanjaka tsy manan-taloha, tsy mety maty, tsy hita, dia ho an'Andriamanitra tokana ihany ane ny laza sy voninahitra mandrakizay. Ho an'Andriamanitra ane ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zana ary ny fanahy masina. Amen. Dia mirary soa antsika rehetra. Tahin'ny Tompo. Ny mpandray fanasan'ny Tompo dia asaina anatrika ny latabatra masina.
riavana malala rehetra ho amin'ny tompo mivelatra manoloana antsika ny fanasan'ny tompo izay manambara ny fanatrehan'ny tompo sy ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny fomba hita maso sy azo tsapain-tanana koa mitsangana ary asany rato ho an'ny tompo ny fontsika. Hoy ny soratra masina: ary noho ny nahare izany Jesosy dia gaga ka niteny tamin'izay nanaraka azy hoe lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy mbola nahita finoana lehibe toy izany aho na dia tamin'ny Israely aza. Ary lazaiko aminareo fa maro ny avy any antsinanana sy any andrefana no tonga hipetraka hiara-mihinana amin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba any amin'ny fanjakan'ny lanitra. Fa ny zanaky ny fanjakana dia riana any amin'ny maizina any ivelany. Any no isy ny fitomanina sy ny fikitroanify. Ary Jesosy niteny tamin'ny ilay kapiteny hoe mandeha any, tonga avy aminao araka ninno anao, dia sitrana tamin'izay ora izay ilay zanany lahy. Ivavaka isika. Fantatray fa tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka ianao re Jesosy Kristy mpamonjy anay io. Anao avokoa ny fahefana rehetra nandanitra sy ety ambonin'ny tany. Midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao isan'andro isan'andro ny anjely tsy omby alinalina, ny mpaminany, ny apôstôly, ny martiora ary ireo mboavotry fahasambatrana aminao. Koa velao re ny feonay mba iombona amin'ny feon'izy ireo, misantatra sady ny fanjakana sy ny fiobiana hoe Masina, 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 ny teny fanorenana ity sakramenta masina ity. Fa Jesosy tompo tamin'iny alina iny izay namadiany azy dia nandray mofo. Ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy: raiso, ano, ity ny tenako izay omena ho anareo. Izao no ataovy ho fahatsiarovana ahy. Dia araka izany koa ny kapoka rehefa nihinana dia hoy izy: misy tro amin'ity nareo rehetra fa ity ny rako. Dia na amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka. Izao nataovy ho fahatsiarovana ahy naoviana no misotro ianareo. Fa naoviana ianareo no mihinana itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoka dia manambara amin'ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piaviny. Ivavaka isika. Ry tompo rainay anan-danitro, indreto izay manao eto anatrehanao ny fahatsiarovana ny fahatongavan'ny zanakao olona, ny fijaliany sy ny fahafatesany, ny fitsanganana avy amin'ny toeran'ny maty ary ny fiakarana amboninahitra sy ny fifonany mandrakizay, ary miandry sy mitalao ny fiverenany izahay. Koa mba fenohy ny voninahitrao ny fanahy mpisaoranay. Taio tanteraka izao sakramenta masina izao, ary mba hike ho endriky ilay fanatitra tokana sy tanteraka izay naterina indray mandeha monja ho anay teo amin'ny azo fijaliana tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy mpamonjy anay. Ry tompo rainay anan-danitro, oka hiasa ny fanahinao masina, amasino ny mofo mba hanambara ny tenan'i Jesosy Kristy, amasino ny kapoka mba hanambara ny ran'i Jesosy Kristy tomponay. Hiasa aminay ny fanahinao masina mba hatsiarovanay fa ho tafaray marina tokoa amin'ny tena sy ny ran'i Jesosy Kristy tomponay, eto ampandrasana izao mofo sy ny kapoka izao. Ny fanahinao masina no naharinao, amelomanao, anamasinanao, ary anomezanao anay ny zavatra rehetra. Mihaino anay ry Andriamanitra tsy toa,
noho ny fitiavanao sy ny famindramponao ao amin'ny Kristy. Fa amin'ny anarany no angatana izany vavaka izany. Amen. Ny mofo izay vakiantsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompontsika izay novakina ho antsika. Koa satria iray ihany ny mofo, isika koa dia tena iray ihany isika na dia maro azy, fa isika rehetra dia samy mandray amin'izany mofo iray izany avokoa. Ny kapoky ny fisaorana izay saorantsika dia firaisana amin'ny rano Jesosy Kristy tompontsika, ny rano fanekena vaovao izay nalatsaka ho antsika. Azo toerana ny fiangonana. Hoy Jesosy Kristy, ndeha hafa efa vavoatra avokoa ny zavatra rehetra.
vavaka fanetrentena. Iarahantsika manao ny vavaka fanetrentena manao hoe Tompo tsy mendrika ny atao zanaka. Tompo tsy mendrika ny atao zanaka. Tompo tsy mendrika ny atao somosomolatsika manatabatra akory. Kanefa ho ianao hoe izay manatonahy dia tsy mba ho laviko mihitsy. Amen. Hira voalahatra. Hoy Jesosy Kristy, raiso anao, izao ataovy ho fahatsarovanay. Amen. Oy Jesosy Kristy, sotonareo rehetra ity fahitionarako dia amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny maro famelan-keloka. Izao natao fahatsiarovana hinao vinao no misotro ianareo. Saotranao zahay Tompo, fanomenao famindram-po famelan-keloka, ary namafisinao fihavanana aminao, ka afaka niombo ndatabatra aminao. Amasino hatrany izahay ny momba nay manontolo, ny fanolorana itena, mba ho vonina hitrao hatrany no hasinay amin'ny fiainanay. Ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ho anao izay nandray ny fanasan'ny Tompo tamin'ny tian'io ty, dia izao ary ny hafatra omena ho anao anaran'ny Tompo. Oy Jesosy, ary nazovinazovi no anaiky eo anatrihan'ny olona, dia ekeko kosa izy eo anatrihan'ny raiko izay any an-danitra. Fa nazovinazovi no manday eo anatrihan'ny olona, dia ho laviko kosa izy eo anatrihan'ny raiko izay any an-danitra. Amen. Mipetraka ianareo. Ny ray efa voalahatra nataontsika hanangonana ny rakitra sy ny kapoka.
ampamirapiratry ny tavana aminareo aneny Tompo ka hiantra anareo anandratra ny tavana aminareo aneny Tompo ka nome anareo fiadanana. Azo toerana ianareo. Fa Andriamanitra nanidy azy rehetra tamin'ny tsy fanekeny mba hamindrany fo amin'izy rehetra. Indreny alalan'ny aren'Andriamanitra sy ny fahendreny ary ny fahalalany, ny fitsarany sy ny tsy talaminy, ary ny lalany tsy azo fantarina. Fa iza no mahalala ny Saint Jehovah ary iza no mpanolotsaina azy, na iza nanome azy aloha hamaliana azy indray, fa izy ny avian'ny zavatra rehetra izao, ary izy no miazona azy, sady izy koa no antony. Izy ane no omem-boninahitra mandrakizay. Amen. Ho an'Andriamanitra rena ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Mandehana amin'ny fiadanan'ny Tompontsika.